Katroko tsara ny amin'ny valora ariva tompoko lasa tompoko vavy akafaliana no iarana amintsika ny tokantrano any amin'ity takariva ny azo mahafinaritra ity. Ireto ary ny lohateny-baovao isongadina hoentina amintsika isany amin'izany ny fivoriana ny arahan'ny kaid tamin'ny mpanao gazety nitondran'izy ireo ny sosikevitra entina ivoahana amin'ny krizy. Eo ihany koa ny fivoriana izay ny arahan'ny Ankolafy Ratsiraka nanambarana tamin'ny fomba ofisialy fa ody tanindrazana indray ny Amiraly Ratsiraka ary ny mahakasika ny fiakaran'ny vidin'ny solika izay mampikaikaika ny maro sy ny fiantraikan'izay eo amin'ny tontolon'ny fitaterana araka nefa nanambara teo dia nanatanteraka fivoriana tamin'ny mpanao gazety androany teo anivon'ny kaed izay ivondronan'ny tanora manam-pahaizana sy manana andraikitra amin'ny asam-panjakana eto Madagasikara. Nandritra izany moa no nanoloran'izy ireo ny sosikevitra fahana mametraka ny fanjakana tan-dalàna sy demokratika eto Madagasikara ary indrindra mba hisorohana ny fiverimberenan'ny krizy eto amin'ny firenena. Teboka 1 ny heverin'ny kaed fa tokony apetraka eto amin'ny firenena ahafahana misoroka ny fiverimberenan'ny krizy ary nametraka fanjakana demokratika sy tan-dalàna. Ny fananjana ny zoan'olom-pirenena, ny fanamafisana ny fahaleovantenan'ny fitsarana, ny fanatsarana ny asam-panjakana, ny fametrahana fanjakana tan-dalàna, ny fitantanana mankarahara ny fitantanam-bola-panjakana, fanamafisana ny fanaraha-maso ny fahafanam-panatanteraka, ny fametrahana tontolo ara-toe-karena ahafahan'ny mponina mivoatra, fametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy ary ny fametrahana fiarahamonim-pirenena matanjaka ary ny fandraisana anjaran'ny olo-pirenena. Ankoatrareo dia mitaky ny sy ny fifidianana madio sy mangarara ihany koa ny kaed. Ajaina daholo ireo lalàna misy amin'ny fifidianana. Alina moa zany ireo zavatra sindianana anatin'ireo lalàna mahakasika amin'ny fifidianana ireo ny fitovizoan'ny kandida voalohany indrindra. Ny kandida rehetrarehetra tokony hitovizo fa tsy tokony izy intsony zany hoe kandida mpanjakana zany fitovizo zany midika koa zany fa ny anao manjery mpanjakana dia tokony hisokatra ho an'ny rehetra fa tsy sanatria koa hoe voatokana ho an'ny vitsy fotsiny. Midika koa zany fa ny fanjakana zany dia tokony tsy andany amin'iza na amin'iza ary tokony mangarara daholo moa zany ny fifidianana eo amin'izay dingana rehetrarehetra andalovany manomboka hatramin'ny fandrafetana n'izy fifidianana izany ka mandravoaka ny valan'ny farany zany. Nambaran'ny kaed fa ilaina ny finiavana ara-politika atongavana amin'ny fanjakana tan-dalàna ary anisan'ny hiavinana asan'ity vondrona ity ny fanankalo hevitra amin'ny kandida hirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena mba ahafahana mampita ny sosikevitra izy ireo amin'ny fomba fitantanana ny firenena.